Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Miarahabatsika daholo indray tompoko lahy sy tompoko vavy amizao mofo maraindraina izao. Mofo avy aty amin'ny boulangerie vao mafana tsara, avy aty Ambohimadizina. Hatria tsy Ambohimadizina ka Ambohitsitonono, diso aho tompoko lahy sy tompoko vavy, diso ahako. Androany tsika ankehitriny tsika da hiresaky rahan'i Jesosy sy Kristy. Ny rahan'i Jesosy Kristy tompoko de tsy hanavotra n'iza n'iza velively eto ambonin'ity tany ity sy eto ambonin'ity Madagasikara ity. Tsisy idiran'ny rahan'i Jesosy Kristy amin'iza n'iza aminao na aminahy na amin'iza ary tsy hanavotra anao velively amin'ny afo be. Ny rahan'i Jesosy Kristy niforoporon'ny Babilonianina satanika 666, ny foron'ny Satana, zany hoe ny fiangonana, hitarihana an'ireo olona mitovy fihoronana aminy de ireo olon'ny afo be zany. Eto zany tsika de démonter tsika hatrany hatrany ny fivavahan'ny diso vohiziny eran'izao tontolo zao, findrindrandrindra moa fa aty Madagasikara. Zay fototry ny faharendrean'ny firenena sy ny fanjakana de ny fivavahan'ny diso sy ny famompon-tsampy ho an'izay mpino. Fa ho an'izay tsy mpino moa de andana mitady resaka politika, andana mitady resaka teknika, andana mitady resaka bac plus 666 hoe hanarenana ny firenena. Fa ny fototry ny faharendrean'ny firenena tompoko de ny famompon-tsampy, araky ny lazaitsika teo hoe ny rahan'i Jesosy Kristy de tsy hanavotra anao velively ary tsy hanavotra n'iza n'iza velively ary tsisy idiran'ny rahan'i Jesosy Kristy mihitsy amin'ny fiainanao. Raha tsy hoe Jesosy Kristy manoatra an'izao ataoko zao angambany hoe mba mitory teny aminao izy, de milatsaka ny rahany satria tsy moramora ny mitory teny aminao ohatra, de mety nanavotra anao raha am'izay sens an'izay izy mety possible. Fa le sens mahazatra hatram'izay hoe satria Jesosy Kristy lazaina fa entre parenthèses, lazaina fa zanak'Andriamanitra lahy tokana, tsy vavy tokana fa lahy tokana. Ka hoe ny finoana natao sorona mba hanavotana anareo, mba hanavotana an'izao tontolo zao dia théorie erronée ary théorie azo ravana amin'ny fomba farak'izay sotra indrindra. Premièrement, misy fandanjana lehibe ngeda be any Zanahary ny lanitra sy ny tany. Misy fandanjana lehibe any amin'ny Zanahary ny lanitra sy ny tany, hitsarana, andanjana andraolombelona rehefa tonga ny andro fitsarana de apetraky eo ambony mizana ny fanahin'ny olombelona, ny olombelona zany. Ka raha maivana izy, raha maivana ny olombelona de mazava ho azy fa ary amin'ny figadranan'ny afo be no alehany izay misy rano mangotraka alatsaky eo ambonin'ny lo
Arotsaka eo ambony loatra vao zany ny rano mangotraka vao maraina ny amin'ny afobe, vao maraindraina ohatr'izao. De tonga ny alina de miverina atsy amin'ny afobe mirehatra atsy. De skry ao anaty alikoranina izany zavatra rezahantsika zany. En détail ho an'izay liana. De eo le tena zava-marina zany de zay le izy e. Ny asa vitanao izay nafafinao no jinjainao, ary ny asa vitanao dia misy anjely manoratra isanandro mazava ho azy. Sao de heverinao fa mitatso ny birokrasia an'Andriamanitra izanahary ny lanitra sy ny tany, fa eo amin'ny ankavianao sy amin'ny ankavananao dia misy anjely manoratra izay rehetrarehetra ataonao andro aman'alina. Ka eo ny ahalalana amin'izay hoe mavetsatra ve ianao sa maivana ve ianao? Hoe betsaka ve ny ratsy nataonao sa vitsy ny ratsy nataonao? Ohatran'ireny mizara bulletin any am-pianarana reny ihany rehefa tonga ny faran'ny taona. De efa samy mijery ny bulletin-nao fa zany hoe mahasamihafa azy any am-pianarana indraindray lasa lainga le izy sady lasa tricherie le izy, lasa mampiomehy be le izy. Tsy voatery ho marina ny mpitsara, fa eto indray ny mpitsara tena tonga de vakoaka ianao. Izanahary ny lanitra sy ny tany ny mpitsara eto. De zay zany le teoria zay, teoria anankiroa. Ny ray milaza fa hoe ny rahan'i Jesosy Kristy no hanavotra anao. Safehinao zany rehefa kristianina, entre guillemets, tsy miditra tsy am-piangonana isan-kalahady, mandorakitra, manao adidy sy ny rehetrarehetra. De n'inona ratsy ataonao, na hamaly volan'olona ianao, na hamaly hofantranon'olona ianao. Za moa mampijaly ny tenanay ankehitriny de efa kozina ihany le izy. Valindry lelona ny saosy sy ny hofantrano. Mandreraka be le izy, na hialina olona ianao. Ankahala olona ianao zany. Na hangalatra ianao na tsy haiko hisoloky ohatran'ireo le rompanao politika rehetrarehetra. Tsisy olana satria Kristy efa nivonoana. Ary ianao mahamby rano fokotany tsara ao amin'ny eglizy. Miditra any am-paradisy. Tsisy olana. Direct. Ozy ary olona hoe za ve no tena nandra sa hoe tsy haiko. Tsy mahatakatra an'izany hafetsenareo enjana be zany. Safe zany aminareo Jesosy Kristy dia mpitsolotra eo am-bavahadin'ny paradisa. Ka hoe Allah, Zanahary, tsy haiko izay fiantsoanareo azy, Jehova, aleo hiditra reto akamy reto fa tena akamako reo raka, za toaka zanakao laha tokana. Reto akamako reto bandy reto, mpamono olona reo, mpisoloky reo, mpangalatra reo, mpialina reo, mahery setra reo, mpanakatsakana ny lalan'Andriamanitra reo, ary mpanenjika mpino reo, nandritra ny fiainan'ny ray manontolo. Fa zao akamako reo satria tao amin'ny egliziko reo. De aleo reo hiditra ao am-paradisa ny lanitra sy ny tany, hiaraka amin'ny mpino, hiaraka amin'ny masina, hiaraka amin'ny olo-marina sy hiaraka amin'ireo olona enjana indrindra teto ambonin'ny tany teto. De hoy izaho hoe tsia tompoko lahy sy tompoko vavy, tsia farak'izay tsia. Ny asa vitanao, ny tsara ananao, rehefa tonga ny andro farany any am-paradisa, tsisy idiran'ny rahan'i Jesosy na ny rahan'i Davida na ny rahan'i Salomona na ny rahan'i Bob Marley na ny rahan'i fa na ny rahan'ny havanao, raha tsisy idiran'ny havanao
amin'ny tsarananao vilivily, fa ianao no tsaraina, tsy Jesosy ary tsy ny rahan'i Jesosy no tsaraina fa ianao tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny asa vitanao tety ambony tany ity no tsaraina. Ka raha maivana izy zany, de babay ianao, Zanahary tsy miangatra. Raha sanatria kosa, tsy hoe sanatry, raha iny kosa ka hoe mba mavesatra le zavatra nataonao tety, Zanahary tsy miangatra, mitsofoka ianao ao amin'le paradisa feno rivy, feno vehivavy, tsara fanahy, sy tsara tarehy, ary tsara bika. Fety be tsisy ohatr'izany. Misy reniranona divay, misy an'ny karaza-tsakafo tianao rehetra. Paradisa e! Fety mandrakizay, mandrakizay, mandrakizay ho an'ireo mpino sy natahoatra an'Andriamanitra Zanahary ny lanitra sy ny tany. Allahu akbar, tsy niteraka ary tsy nateraka.